Ampifaliana indray no ianana ao anatin'izao fotoana hanovozana hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Koa alohan'ny anatanterantsika izany dia sitrako indrindra ny hanonona vavaka ho amintsika rehetra. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra tompo ty anay, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ny famonjena anay, ary Andriamanitra mahampatanjaka anay. Misaotra anao indrindra izahay no ny famindra-posesehana izay omenao anay, ary mankasitraka ny amin'ny teninao izay mitondra fampaherezana ho anay. Koa raha ihay no sy handray izany izay tompo malalo, dia mangataka ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy, hanokatra amin'ny fonay ary hampitoetra izany heriny izany aminay tsirairay avy. Tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy ny vavaka. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ity anio ity dia ny fiainan'ny mpaminany Jeremia, ary voasoratra ao amin'ny bokin'ny fitomanina izay nosoratany. Arak'izany lohatenin'ny boky izany dia hoe fitomanina, satria niaran-javatra betsaka ity mpaminan'Andriamanitra ity. Tao ny famabona nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara, ka ny paoka azy hiala tany amin'ny tanin'ny Jerosalema sy tanin'ny Joda ho any amin'ny tany Babiloniana. Ary dia atao ihany koa ny fieritreretana ny fahafahana hoe efa tokony ho afaka, kanefa tsy nisy izany fahafahana izany. Noho izany dia mirakitra fanantenana, fampaherezana ho antsika ity boky ny fitomanina ity. Ka hojerentsika manokana ny fitomanina toko 7 izay nampombaina ny lohahevitra hoe ny amin'ny fitondrana alahelo sy ny fampiononana ataon'Andriamanitra. Andriamanitra izany no tompon'ny fampiononana. Andriamanitra no mamafa ny alahelo. Izao no fitarainana izay nataony araky ny 1:1-7. Izao lay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazon'ny fahatezerany. Izao no notarihany sy nampandehaniny ho amin'ny maizina, fa tsy ho amin'ny mazava. Izao ihany no asiany tanany mandritry ny andro mandrakariva. Ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy no nampiatra ny fahoriana tamin'ity mpaminaniny ity, ary dia ny tsorakazon'ny fahatezerany dia nolazainy fa niatra taminy, ary dia nampahita fahoriana azy izany. Izao no nitarihany sy nampandehaniny ho amin'ny maizina, ary dia tsaroany Jeremia izany haizina sy fahoriana izay nianjady azy. Dia tahaka izany koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, totrany hoe Andriamanitra no mitarika antsika ao amin'ny maizina, tsy mampahita fahazavana ao antsika, ary dia izao ihany ny asiany tanany mandritry ny andro mandrakariva. Ohatrany hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mitondra famaizana ho an'ity mpaminany ity. Raha jerentsika eo amin'ny 9:20 mpaka hatreo amin'ny 9:20 dia mbola mitohy ny fitansana reo fahavesaran'ny fahoriana izay nanjo azy. Andehany vakitsika ny 9:20 hoe: ary notorotoroiny tamin'ny silabato ny nifiko, sady nantsikasikasyny tamin'ny lavenina aho, ary noroahany tsy ahita fiadanana ny fanahiko, ka efa adiniko ny tsara. De hoy izao: levona ny faharetako sy ny fanantenako an Jehova. Toe zavatra tena
mampangovotra sy mahavaraontsana, zany hoe silabato anatorotoroana nify izany, ary dia nampitsikasikasina teo amin'ny lavelona, ary de tsy fatantsonony tsara, ary de tsy nahita fiadanana, ary dia levona ny faharetako sy ny fanantenako hoy ity mpaminany ity. Miova nefa ny fahitan'ny toe-javatra manomboka eo amin'ny 19:20. Tsarovo ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny rano mandidy. Tsaro ny fanahiko indrindra izany, ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no hoeritreretiko ato am-poko, ka dia anantena ao. Na dia eo aza reo zavatsarotra ny avosa tamin'ny fiainany, de tsaroniny zany fahoriana izany, ary ny antony nitondrany izany dia ny amin'ny Jehova sy ny fitiavany. Tsaroniny fanahiko indrindra izany, ka de nitanondrika ato anatiko izy. Ho anao zay milofoka ihany koa, vesatry ny zavatra misy sy ny toe-javatra me sarotra, me enjana, ary de ohatrany hoe manjenjena tsy mahita mazava isika, dia aoka anatenan'i Jehova isika. Zao no fanambarana mahatretrika nataonyity mpaminany Jeremia ty amin'ny 19:20. Na de teo aza zany de hoy izy manao hoe ny famindrapon'i Jehova no tsy nalanindritra atsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Tsy mitsahatra ny fiantrany. Na de teo aza izany zavatra nahasafitra ny fiainany Jeremia zany. Ary tsarony amin'ny 19:20. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Ny 19:20, Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia anantena azy aho. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko. Am'izao fotoatsarotra izao ihany koa, ao ny fianaran'ny mpianatra, ao ny fanenjehana ny adidy aman'andraikitra, ao ny fahisaranana arak'asa sy ara-pivelomana. Reny rehetrarehetra reny dia zava-misy tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana, fa izao kosa Jehova no anjarako. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka de hanantena azy ao. Aoka hitombona ao amin'Andriamanitra ny fanantenantsika, ary ahazo vahana avy amin'izany fanambarana izany no fanahintsika. Hoy izy, tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona zay mitady azy. Tsara Jehova amin'izay olona mitady azy, tsara Jehova amin'izay manantena azy. Mino aho fa nahita maminy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao, ary dia izay fahatsarana miaraka amin'ny Jehova izay fahatsarana amin'ny fitadiavana an' Jehova izay no toky sy hery hiatrehana izao fiainana izao. Ny 19:20. Tsara ny miandro ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana, tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny fiaretana, ao anatin'ny toe-javatra izay mampirongatra sy mampimonimony, dia atsapany ity mpaminany ity, fa tsara ny miandry an'i Jehova, ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana. Andaoko isika hanandratra vavaka, hanandratra ny feo atsika amin'Andriamanitra, ka izany no isin'ny hery, izany no isin'ny fanantenana. Tsara ny miandro ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana. Hoy ny teny, ny 19:20. Aoka isika andinika sy amantatra ny alehantsika, ka hiverina indray amin'i Jehova. Aoka sandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika,
sy ny tanatsika. Izahay efa nanota sy nanao ditra, ary ianao kosa tsy namela heloka. De toizany ihany lay fanambarana ny amin'ny akantony fiarahana amin'Andriamanitra. Andeha jerentsika ny andininy 7:20. Tompo, ianao no nandahatra ny adiko, izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Tompo, ianao no nandahatra ny adiko. Andao am'izao fotoana izao mba hanao tahaka ny Jeremia isika, hoe Jehova, aoka ianao no andahatra ho aho, aoka ny anjara avy aminao no ho raisiko. Matetika eo amin'ny fiainana dia rehefa mifanontany de hoe inona ny vaovao, de hoe mafiady, tsy ry havana, aoka ho apetrakitsika amin'Andriamanitra ny aditsika. Tompo, ianao no nandahatra ny adiko, izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Ary izay fanavotana ny aina izay fahazahoana famindram-po tsy mety ritra izay indrindra no antony ahatonga antsika hatanjaka, ahery amin'ny fiainana, indrindra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Jehova, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko, ka mba tsarao ny adiko. Hitanao ny famalin-drasy rehetra ataon'ireo izay dia ny saina rehetra entiny mamely ahy. Jehova, efa renao ny latsa-taony, dia ny saina rehetra entiny mamely ahy, dia ny molotra izay mitsangana nohitra ahy, sy ny saina ataony mandritry ny andro amelezana ahy. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, ka ataovy ankira aho. Fangatahana ataon'ity mpaminany ity dia i Jehova no anjara sy hamaly izay fahavalony. Mamy dia mamy ny temika san'Andriamanitra, ary dia ny 1:30 amin'ny fitomanina 7. Jereo anie ny atsara ny temika san'Andriamanitra, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na de mampahory aza izy, dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindram-pony. Fa tsy sitrany ny mampahory na ny mampalahelo ny zanak'olombelona. Raha miatra am'izao taranaka izao ny faharatsiana, de tadidio ity teny amin'ny 7:30 ity manao hoe fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Malahelo Andriamanitra, ary efa tia marana izao fampahoriana entin'ny Satana sy ny fahotana izao Andriamanitra. Ary hoy izy manao hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na de mampahory aza izy, dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindram-pony. Ao ambadika izao fahoriana izao dia isy fiainana mandrakizay izay ampanantenain'Andriamanitra ho antsika. Isy fiainana mandrakizay izay iorenan'ny fiadanana, anjakan'ny fitiavana, ary isehoany izany Jehova Andriamanitra mamelatra ny tanany mitondra ny fanantenana velona izany. Ka dia aoka izao tenin'Andriamanitra izao mba hitondra antsika ho amin'ny fahombiazana sy ny fampaherezana. Fa Jehova no anjara antsika. Ny bokin'ny mpitoroteny toko 5 ny 9:20 dia ilazany Solomona fa Andriamanitra no manome anjara ho azy, ary dia ny anjara antsika ankoatran'ilay fiainana mandrakizay dia ny fikarakarana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro.
Izao no ambarany amin'izany hoe Jehova no anjara izany. Ny 7:10 sy ny 9:20. Mpitoroteny 5, ny 7:10 sy ny 9:20. Indro efa hitako zay soa sy zay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ty ambanin'ny masoandro, amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy, fa izany no anjarany. Aokary ianao tsy monimonina antaony bedibedena, fa anjara omen'Andriamanitra atsika, tsy very anjara ny miaraka aminy. Ny 9:20. Ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola aman-karena sady omeny fahefana hihinanany azy sy azahoany anjarany sy faliny amin'ny fisasarany, dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Na ny vola, na ny fitafiana, ny zavatra rehetra riavana, dia anjara omen'Andriamanitra atsika. Koa dia aokary isika hiteny tahaka amin'ny Jeremia manao hoe Jehova no anjarako, tsy ny rendrarendran' zao tontolo zao izay maharevo no aoka ho anjara atsika, fa lay Andriamanitra izay tsy mety loha, lay Andriamanitra izay nanaiky ny anome atsika ny fiainana mandrakizay, ary zany fiainana mandrakizay zany dia omena ao amin'i Jesosy Kristy. Koa dia Andriamanitra ne hiasa eo amin'ny fiainatsika, Andriamanitra ne hiady ho atsika mba azahoantsika izany fandresena izany, araky ny titeny fiasana izay vakiako eo am-pamaranana izao fampahirezana izao. Ny fitomanina 7, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny famindrapon'i Jehova no tsy malany ritratsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia anantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona zay mitady azy. Tsara ny miandro ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana, tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Ny 9:30, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory aza izy, dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindrapony, fa tsy sitrany ny mampahory na ny mampalahelo ny zanak'olombelona. Ampahery antsika rehetra ane izany teny izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara indrindra ny an-danitra, naseho anao tamin'ny mpaminany Jeremia ny haben'ny fitiavanao, ary tsy ambaka amin'izany fitiavana izany zahay ankehitriny, ka dia mahatsapa fa ny famindraponao tokoa no tsy malany ritranay, ary tsy mitsahatra ny fiantranao. Tsy sitrakao ny mampitondra fahoriana ny zanak'olombelona na izay mampalahelo anay. Koa dia aoka tompo malalo, ho marina aminay zany teny izany, ka ny fanahinao no hitoetra aminay, ny teny fiasanao no hivelomanay, ary ny fanantenana avy aminao no hivelomanay tsirairay avy. Aoka tompo tsara indrindra ny an-danitra, ho zava-misy eo amin'ny fiainanay izany ianao miady ny adinay izany, ianao no ampandresy anay, ianao hijery ny fiainan'ny ankohonanay, hijery ny asa fivelomana sy ny tokantrano misy anay tsirairay avy. Sy trano izay Jehova fa ianao ny mpanasitrana anay. Ny anaranao irery andro Jesosy Kristy, lay tompo tianay izay mahefa ny zavatra rehetra, no hanonana izany vavaka izany. Amen.